tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ankaparinina indray nandorana anao ny mety toetry ny andro azy sabotsy sy alahady ka hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Ao anatin'izay dia andrafitra ny toetry ny andro aloha ny tsokan'ny alizay amin'ny ankapobeny somary toerana izy amin'ny faritra sasatsasany amin'iny varatra andrefanosiny any manodidina ny alahady anoaniny aty amin'ny ilana sanany nosy kosa dia vokatrin'izay somary mandrahandrahona zay aloha dia somary ahitana fidinany maripana ambony amin'iny ilany atsinanany voatany apitolo indra tokany any andrefana kosa dia mbola mibantoerana hatrany hafanana. Jerentsika amin'ny tsipiriany makasika zay mety ho toetry ny andro izay ho andrapitsy maraina zao dia ahitana orana malefaka aty amin'ny Antalambasoa analanjorofo ny faritra atsinanana iny mandrahona ny aloatra mangoro ny latsahany voatany ka hatraty amin'ny vadivavy fitovinany mety arahana kelikeliky ny voamaraina izany. Aty amin'ny faritra sisa kosa dia masoandro balika aloha no tena mibantoerana. Tolakandro kosa indray dia mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka aty amin'ny Antala sy Ambatososy analanjorofo Toamasina misy tandrifindrahona miserana moa manodidina ny motsiraka ny Nozobe sy motsiraka ny Analalava balika amin'ny masoandro any akafa. Makasika ny tombatombana ho an'ny maripana rapitsy kosa dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 17 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny avoatany aty amin'ny Analamanga sy Fianaratsoa zany no somary ambanimbany ny maripana ambony motsiraka atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius izay mafana indrindra izay raha toka aty motsiraka andrefana dia 13 ka hatramin'ny 17 degré celsius any Moridava moa mafana indrindra tafakatra hatramin'ny 17 degré celsius izay ambondrindra zay. Toetsika makany amin'ny alahady hatrany misy tandrifindrahona ny alina ny atoandro aty sy ny takariva aty amin'ny tan'ny Bongolava miandro voazo sy melaka iny ary mahazo ny ilany rehefa ny faritra Betsiboka mandrahona aty amin'ny Analamanga sy ny ilany atsinanana nosy manontolo amin'ny ankapobeny misy orana malefaka aty amin'ny Antalasy Ambatososy analanjorofo misy tandrifindrahona aty amin'ny Ambilobe sy Analalava aty ny ankoatr'izay kosa dia tandrifindrahona sy ny masoandro maripana ho an'ny alahady manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny avoatany motsiraka atsinanana kosa 7 ka hatramin'ny 9 motsiraka andrefana aika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius any Molotavatrany no mafana indrindra 30 degré celsius. Amarana toetry ny andro ny tontolon'andron'ny alatsinainy dia misy ny orana aty amin'ny motsiraky ny Analanjorofo sy Ambatsoa hatrany Antala ary Toamasina amin'ny ankapobeny misy tandrifindrahona miserana ny atamin'ny faritra melaky miandro vazo Bongolava Itasy sy Vakinakaratra somary mitatra kely aty amin'ny ilany andrefany Analamanga zany raha ny alina. Ny ankoatr'izay kosa dia mandimbin-drahona sy ny masoandro. Makasika ny maripana ho an'ny alatsinainy dia 20 ka hatramin'ny 20 somary niakatra ny aty amin'ny avoatany motsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 30 raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 motsiraka andrefanosy tafakatra hatramin'ny 17 kosa any amin'ny Antsohiny izay no mafana indrindra. Raha ny tany falitondrivotra kosa no jerena aloha dia antonony izay tany falitondrivotra izay raha ho an'ny Antananarivo renivohitra. Manodidina ny fetra ny OMS avokoa raha ny referetra voaray raha mandrafitra ny toetry ny andro kosa ato anatin'ny 3 andro manaraka no jerena dia vinavinaina mbola hijanona tony hatrany izay tany falitondrivotra izay zany hoe maloto amin'ny ankapobeny. Mankasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany ary dia manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.